izay manetry tena no hasandratra. Manetry tena ianao dia hahita sitraka amin'Andriamanitra. No ataonao ny tendrombohitra ny Siona, tanànan'Andriamanitra velona. Izay manandra-tena no hahetry ary izay manetry tena no hasandratra. Ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Momba antsika mianakavy eny Tompo, ho tanteraka tokoa ane izany. Dia faly mandrakariva ary mitsidika ny tokantranontsika mianakavy amin'ity alady fa 20 ny volana Aogositra 2024, alady fa 20 mandava-taona, taona D. Hitondrany fiangonana amintsika indray ny fampianarana hoe izay manetry tena no hasandratra. Fa ity alady ity ihany koa no ankalazantsika ny andron'ny dioseze eto amin'ny dioseze n'Antananarivo ary hanamasinana ireo pretra sy diakra izay anatevina ny asa-pitoriana ny evanjely sy ny famonjena ny vahoaka an'Andriamanitra. Dia entintsika hambavaka ihany koa amin'izao alady izao ireo tanora mamaly ny antson'Andriamanitra ho amin'ny fandrarana masina ireo ary vavaka manokana ho an'ity diosezetsika ity. Ny vakiteny voalohany ary ao amin'ny bokin'ny Ekleziastika toko 7 andininy 17 ka hatramin'ny 17 andininy 20 ka hatramin'ny 17 milaza hoe manetry tena ianao dia hita sitraka amin'Andriamanitra. Fa indrena lalina no ampitany ny vakiteny voalohany amintsika amin'ity alahady ity. Dia ny vokatra azon'izay manetry tena izay tsinona fa ny fankasitrahana avy amin'Andriamanitra fototry ny soretra. Milaza ihany koa ity vakiteny voalohany ity, ny loza hiatra amin'ireo mpiavinavina satria tsy ho laitram-panafody hoy izy ny loza manjoa azy ireo satria miorina mafy ao aminy ny tsirim-pahotana. Izany hoe misy toetra roa, ny manana fanetretena azo sitraka amin'Andriamanitra, fa izay miavinavina sy manambony tena kosa dia ho fahoriana no anjoa azy. Dia ny taratasy ho an'ny kristianina Hebreo toko 12 andininy 17 sy 17 dia farana any amin'ny andininy 120 tapany voalohany milazany hoe no atoninao ny tendrombohitra Siona, tanànan'Andriamanitra velona. Manitsy tsikelikely ny fomba fisainan'ireo jody efa tonga kristianina, fa manitsy ihany koa ny fomba fiheverantsika kristianina ankehitriny ity taratasy ho an'ny kristianina Hebreo ity. Dia ilay toe-tsaina milaza fa sarotra miala amin'ny mahazatra ka ambara mazava fa ny finoana kristianina dia tsy miakina velively amin'ny zavatra hita maso sy azo tsapahitanana toy ny nataon'ny zanak'Israely tany anefitra fahiny, fa miorina kosa ao amin'i Jesosy Kristy lay maty sy nitsangako velona fototry ny fiainana mandrakizay. Ka raha mietehitra amin'ny zavatra hita maso sy azo tsapahitanana izay matetika ny andavanandrom-piainana ny zanak'Israely tamin'izany sy ny fiainantsika ankehitriny dia tiany Kristy ovana. Ibanjina ilay tena fahasambarana dia ny fifikirana amin'ny isanandro. Dia i Jesosy Kristy ary ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana mitondra makany amin'ny fahasambarana no ambara amin'ny Masin-dala Luka amin'ny toko 17 andininy voalohany toy izy ny amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny 17 milaza hoe izay manandra tena no hahetry ary izay manetry tena no hasandratra. Tsindriny ny fampianaran'ny fiangonana ary sy ny fampianarana entin'ny tenin'Andriamanitra hoe ny fanetretena no azahoana ny voninahitra eo anatrehan'ny olona sy eo anatrehan'Andriamanitra, ka tsy fampianarana fampianarana nataon'i Jesosy tamin'ireto olona tao amin'ny fanasana, fa kosa nentiny hanovana ny fomba amam-panao izay mahazatra ny olona. Ka i Masin-dapoly no mampianatra antsika hoe tsy fampianarana ny ety ataon'i Jesosy ity, fa kosa fampitana ilay fiainany
mahandriamanitra azy ny niainany ny hiraka izay nakinina taminy ka nahafahany tondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Ke masindapoly ary manao antso ho antsika ao amin'ny taratasy ho an'ny Filipianina 2:15 milaza hoe manana izao saina amam-po hita ao amin'ny Kristy Jesosy izao ianareo. Satria na dia tao amin'ny fomba an'Andriamanitra azy izy dia tsy nihevitra ny fitoviany saranga amin'Andriamanitra ho zavatra nobabony, fa nialany izany tamin'izy naka ny fomba mpanompo ka tonga mitovy amin'ny olombelona tamin'ny fisehoany rehetra, ary ny latsa-tena no ambany nanolo tena hatramin'ny fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Ho valiny izany kosa dia nasandratra Andriamanitra ambony indrindra izy sy nomeny anarana mihoatra ny anarana rehetra. Io lay toetra ny Jesosy io no nanaova masindapoly antso ho an'ireo kristianina tany Filipo mba ho tafina, ka ilazany fa hoe sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra sy ankasitrahan'ny olona manetry tena. Io no nahatonga an' Jesosy nilaza tamin'ny mpianany fa raha te hianatra sy hakatahaka azy dia mianara manetry tena. Hoy izy, mianara amiko fa mahalemy fanahy sy manetry tena ao am-po ao any amin'ny Masinda Matio 2:7-20. Satria tokoa ny olona manana fanetretena dia tonga havan'ny olona rehetra, satria sady mahay mifandray amin'ny sokajiny olona ambony toetra sy manan-kaja no afaka mifandray amin'ny koa amin'ny madinika sy manitra. Havan'ny olona rehetra ny olona manana fanetretena. Koa angatao ary Jesosy isan'andro amin'ny vavaka ataontsika mba hananantsika ny fanetretena io. Dia tsarovy ilay vavaka famerimberitsika manao hoe ry Jesosy malemy fanahy sy manetry tena ao am-po, ataovy manahaka amin'ny fonao ny fonay. Fa mahasambatra ny miaina ny fanetretena na ho anao miaina azy na ho an'ny mpiarabelona aminao. Dia izay toe-poso-toe-panahy irin'Andriamanitra ananan'izay ary no ezahantsika indray mamakivaky izao herinandro izao amin'izay rehetra ataontsika na amin'ny teny na amin'ny asa ninonina atao, dia izay fananana fanetretena izay azahoantsika sitraka eo anatrehan'ny mpiarabelona amintsika, fa indrindra azahoantsika ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ilay fanetretena lavrary. Amen. Ombantsika menakavy eneny Tompo ho tanteraka tokoa ane izany. Itsodra sy hitsimbana antsika ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanamasina. Amen. Hitantana ny fiainantsika ny Kristy, isaorana ny Andriamanitra dia samy tena Andriamanitra ary.